Nanambarany zandarmaria-pirenena fa ihamafy ny fanasaziana ireo olona tsy manaraka ny fipetra ara-pahasalamana araka ny toromaika amin'ny filoam-pirenena. Ao anatin'izany ny fanaovana arovava, ny fanajana nelanelana iray metatra isam-batan'olona na andalana na an-trano na anaty fiara, ny fanasana tanana sy ny fampiasana ny gel désinfectant. Mbola misy mantsy ireo olona mitondra ny tsimoka-aretina ka tokony hitandrina hatrany mba hisorohana ny fiparitahan'ny valana-aretina ho hiatrany izy ireo. Nampiasain'ny ministera misana fitaterana fa tsy mbola azon'ny taxi be ataony mampiasa ireo seza volamena. Maro anefa ny manao izany noho ny fanararaotana amin'ny fahalefahan'ny fipetra amin'izao fotoana izao. Indrindra taorian'ny fanafoanana ny amehana ara-pahasalamana. Noho izany, na dia tsy misy intsony aza ny amehana ara-pahasalamana dia tsy maintsy manaja ny isa olona 4 isaky ny toerana ao anatin'ny fiara ireo fiara iombonana. Tamin'ny taona 2025 no namorona ny Pierre-Pedron tetika Sakamasoa izay nivadika ho anisan'ny tanàna fitobian'ny olona sahirana lehibe indrindra eto Madagasikara ankehitriny. Talohan'izay nefa dia efa niasa teo anivon'ny sehatra maro izy teto Madagasikara ka anisan'izany asa fanompoana izay nataony tany Vaingan-drano izay nandaniany 15 taona teo eo. Araka izany nanamarika ny 15 taona niasany teto Madagasikara izy tamin'ny alalan'ny fanatanterahana lanonana goavana tany amin'ny Akamasoa izay natrehan'ny olo manan-kaja sy mpanao politika maro eto Madagasikara.